nanokana vola ray faingo efatra tapitrisa dolara ny fondation Coca Cola Afrique entina natanterana ilay tetikaso antsona hoe Rennes izay natao indrindra mba hananganana popon-drano misy 730 sy fotodrafitrasa fanasandamba efatra eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny commune manodidina. Nanokana vola mitetina ray faingo efatra tapitrisa dolara amerikana ny fondation Coca Cola Afrique entina natanterana ilay tetikasa antsona hoe Rennes izay natao indrindra mba hananganana popon-drano misy 730 sy fotodrafitrasa fanasandamba misy efatra eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny commune manodidina. Isan'ny votra zany nandritra ny fanokanana tamboho ofisialy ny fotodrafitrasa fanasandamba eny amin'ny fokontany Anozobe Mandrangbato izay entina isantarana ihany koa ny tetikasa Rennes. Le tetikasa Rennes io zany dia avy amin'ny orinasa Coca Cola mazava ho azy moa fa fantatrareo rehetra hoe mivarotra zava-pisotro ny Coca Cola fa tsisy hoe tsy ankoatran'izany zany dia nanongana fondation hoe de Coca Cola Africa Foundation ka ny tanjony dia manome rano madio ho an'ny mponina izay tsy afaka mahita rano madio kaiky ny toerana hipetrahany dia ohatra hoe androany zany sady rano madio no bassin lavoir zany no inaugurena nisy anatin'ny commune 7 ny Antananarivo zany dia nisy 770 ny inona moa ny borne fontaine dia 770 ny bassin lavoir izay natsangana tamin'ny tetikasa Rennes avy amin'ny Coca Cola Africa Foundation. Tongana me voninahitra izao lanonana fanokafana fotodrafitrasa ihany koa ny filohan'ny délégation manokana Antananarivo renivohitra Andriamatoho Andriamanjato Niasina. Tsara ny manamarika fa tao anatin'ity tetikasa ity dia fanorenana popon-drano iombonana 720 sy topy fanasandamba 3 nanerana ny boriboritany 9 no efa tanteraka tao anatin'ny tapany voalohany tamin'ny fahamatsim-bola nomen'ny Coca Cola Africa Foundation. Ary mbola eo ampametrahana popon-drano 920 sy fanasandamba iray hafa ihany koa ao anatin'ny tapany faharoan'ny fahamatsim-bola izay vinavinaina ho vita hatramin'ny faran'ity taona dia avintsika ity. Ho an'ny commune Antananarivo renivohitra dia ny 420 mponina fotsiny no manana rano madio any an-trano ary 20 fotsiny no manana trano fivoahana manara-penitra. Tsy nanafina ny hafaliana araka izany ireo mponina nahazo tombontsoa tamin'ity tetikasa Rennes an'ny fondation Coca Cola Afrique ity. Izany taloha tsy nisy ny bassin ety nanenjika rano ohatra izatra izay nanenjika rano adin'indray zay vao mahazo rano tompo hatrany amin'ny paraky zay tsy nisy ty pepan'ity hatrany amin'ny paraky hatrany ambody amotana maka rano adin'indray mahery vao mahazo rano. Amin'izao fotoana izao zahay mandeha 10 litra mifompaka amin'ny enina mandeha 10 litra natsasakadiny dia mitondra 30 dia mahazo rano ao bassin. Nahatratra ray tsy 720 tapitrisa ariary ny totaly bidin'ny fanamboarana ny bassin ao Mandrangbato faharoa. Olona misy 500 no azo tombotsoa amin'ny asa fanasandamba ary 500 hafa kosa azo rano madio. Nitokanan'io maraina io ihany koa ny bassin ao Ambohitrarahaba izay nitetina fito hoe tsy 3 tapitrisa ariary. Olona misy 500 mahery no azo tombotsoa amin'izy io ary afaka manjifa rano hatramin'ny 10 litatra isan'andro. Iny fandadidinany koa tompoko lasy tompoko avy no manakatona ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity hariva ity. Ety ampamaranana nefa dia manasanao hatrany izy eto amin'ny fahitalavitra mative anaraka sy anjoy hatrany ireo fandarana izay efa nomanina ho anao. Veloma tompoko.